Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao alatsinainy fa 1 volana aogositra izao. Tonga amin'ny fandraisana mofinaina indray sika ka dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Ry Andriamanitra tsara ny azon-danitra, velom-pisaorana anao izahay fa mbola afaka mandray ny teninao indray amin'ity maraina ity. Mangataka aminao Tompo mba ho eto aminay anio ary koa hiteny manoloana anay, hanome hery anay ary koa hampatanjaka ny fanahinay tsy ho azon'ny ratsy. Ampitomboe mandrakariva ny finoanay anao Tompo mba ahafahanay mitoky indrindra ny amin'ny teny fikasanao. Tononona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao mpanambara ny fahamarinana. Nalaina amin'ny jaona voalohany, toko voalohany, andiny fahaenina manao hoe raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Amen. Raha ohatra ka ampy hanavotana ny taranak'olombelona ny volafotsy sy ny volamena dia ho mora foana ny ahazoana famonjena araka ny fanambaran'ilay ny teny hoe ay ny volafotsy ary ay ny volamena. Nefa kosa tsy azo avotana afa-tsy amin'ny alalan'ny rano zanak'Andriamanitra ihany ny mpanota. Ny orana teo amin'ny fanoloran-tena ny planon'ny famonjena. Nanolotra ny tenany ho antsika Kristy mba ho fanadiovana antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ny fahasoavana ambony indrindra tolotry ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Toy izany indrindra no nanohizan'i Petera ny epistiliny manao hoe satria efa nodiovin-nareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra dia mifankatiava fantatra amin'ny fo fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Avy tany an-danitra no niavian'izany fitiavana izany ary avy aminy no hipoiran'ny fihetsika mendrika indrindra sy ny asa feno fandavan-tena indrindra. Rehefa manjary fitsipika iainana isan'andro ny fahamarinana dia teraka indray ny fanahy, tsy tamin'ny vo mety ho loha fa tamin'ny vo tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Avy amin'ny fandraisana ny Kristy no mahatonga an'izany fatanterahana indray izany sy ny fanekena azy ho tenin'Andriamanitra. Rehefa voasokotra ao am-po noho ny asan'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fisainana vaovao, miteraka toetra tsara vaovao ao amin'ny maha-kristianina. Izany indrindra ny tanteraka teo amin'ny Petera sy ny mpiara-miasa aminy. Naseho mpamonjy sady nafafy ny tampon'ny olona ny voa tsy mety ho loha, kanjo tsy takatry ny sain'ny olona ny akamaroan'ny lesona sarobidy izay nomen'ilay mpampianatra mahay. Rehefa niakatra ho any an-danitra kosa izy na nampatsiarovy ny fanahy masina tamin'ny mpianatra ny fampianarana dia ny fony ny sainy izay reniko ny torimaso tao aminy ary nahalala ny tiany fanahy masina hatongavana sy tokony atao izy. Izany indrindra no iriko aminao tokoa amin'ity anio ity dia mba hanana firaisana amin'ny Kristy tokoa anie isika ka tsy handeha amin'ny maizina fa handeha amin'ny fahamarinana. Rehefa mandray ny fahamarinana isika dia tokony hanao ny marina mandrakariva noho izany. Kanefa tsy vitantsika amin'ny herin'ny herintsika irery ihany izany fa ny herin'Andriamanitra kosa dia ahafahantsika manao ny marina mandrakariva satria izy efa mitoetra ao antsika ka manosika antsika hanao izay rehetra nanirahany antsika. Amen. Any masina tsara ny an-danitro mbola misaotra anao indray amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Tompo ampianaro izahay mba ho tia ny fahamarinana ka na dia izao tontolo izao aza efa mandeha ao anatin'ny lainga sy ny fitaka rehetra izahay kosa Tompo dia aoka ho vavolombelon'ny fahamarinana hatrany. Ka ninona zavatra ataonay dia aoka tsy hanaraka ny lainga sy ny fitaka fa aoka kosa ho hakatahaka avy aminay ireo izay mbola tsy mahalala anao ka mba hanaraka ny fahamarinana rehetra
avy aminao. Tonoana sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.